Manolotra raha tompoko ny varatrazana maritra ny toetrany andro raha amin'ny rampitso fa ia malefaka miandalana izay manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Araka izany dia anomboka ahazo vahana indray ny zavona maraina manomboka amin'ny alahady indrindra ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny faritra atsimo sy atsimo atsinanany Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha amin'ny ankapobeny fa noho ny fisian'ny zavona dia tombanana isy fidinany kely maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany iray manontolo. Izany hoe angatsika izany aloha ny vao maraina fa afana kosa rehefa atoandro. Mivinany toetrany andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifindrahoana indraindray ny any amin'ny manodidina ny Antalaha amin'ny faritra Ambatsoa Analanjorofo ary mety hipaka hatrany Toamasina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ho an'ny faritry Sava, Atsinanana ary ny ilana Atsinanana amin'ny faritry Sofia, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilana Atsinanana ny afovoantany. Isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny ilany andrefana sy ny faritra hafa kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na hiban'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana mitsitokotoko kosa ho an'ny faritra Atsinanana, ny tapany avaratra ny faritra Alaotra Mangoro, ny ilana Atsinanana ny faritra Sofia ary ny faritra Sava. Ny faritra hafa moa dia tombanana ho maina be mihitsy ny andro na ibalika be ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 24 degré ho an'ny faritra anatiny, 5 hatramin'ny 7 degré morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 4 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Raha ny vinany toetrany andro ny alahady kosa indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohany dia tombanana iverina indray ny zavona maraina ho an'ny ankamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany, ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanana ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingaby masoandro na dia somary hosembana ahorana tandrifindrahoana kely aza indraindray manodidina ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananika 13 degré maripana ambony indrindra any amin'iny faritry Betsiboka iny. Mivinany toetrany andro ny alatsinainy ary no maranantsika sahady dia mety mbola ahazo vahana hatrany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo izay indrindra no isariana ny sain'ny mpamily sy ny mpampiasa lalana rehetra mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay satria mety akaiky kokoa ny fahitana kasaoa amin'ny teradoza. Amin'ny faritra hafa moa dia masoandro mibalika no hiban'ny toerana kokoa mety ahazo orana malefaka ihany indraindray morotsiraka ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo ary Toamasina. Amin'ny vinany maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morotsiraka Atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tafakatra 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Antsohi, Mampikony ary Maheva-tanàna. Izay ny mahakasika ny toetrany andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nijanona ho ambony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Avy 2 hatramin'ny 4 ny fetrany OMS ny rehefa rehetra voaray ka mankarary ireo olona marefo amin'ny fahalotondrivotra izany. Raha mandrafitra ny toetrany andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia mbola tombanana ho ratsy hatrany ny kalitaon'ny-rivotra eto Antananarivo ka mila mitandrina ny tsirairay. Dia izay indray ary mivinany toetrany andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velo matoboka.